voalohany adiny fasivy amby-roapolo vao nahita an' Jesosy izy dia ny zavatra namaika azy indrindra dia ny ampitodika ny olona makany amin'i Jesosy. Amin'ny fotoana anankiray ny ahafantarana fa tena mirehatra ao anatin'ny fonao Jesosy dia ny ampitodika ny olona makany amin'i Jesosy mamaika anao. Amen. Dia tsika hitsangana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra resitraka ao hivavakantsika mialohany hamakitsika ny salamo. Hitsangantsika tompoko. Vavakantsika ary. Andriamanitra ranay tsara indrindra masina sady mandrakizay. Andriamanitra masina, Andriamanitra tsy miova, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mpanjaka, masina indrindra ianao. Misaotra anao izay tompony amin'ity andro ity. Misaotra anao satria mbola anisany afaka miatrika izany andro izany izahay. Misaotra anao satria mbola noho ny fitiavanao Andriamanitra no matoy izao any an-tsirairay avy. Misaotra ny amin'ny famindramponao, misaotra ny amin'ny fahatsaranao. Misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny fanangananao, misaotra ny amin'ny fiarovana be dia be izay nataonao tamin'ny fiainanay Andriamanitra. Dia raina ny anaranao Jesosy, mpanjaka mandrakizay ianao. Tsy misy tahaka anao, tsy misy toanao, tsy misy mendrika noho ianao. Ianao no antom-pisinay Andriamanitra. Mahery izay satria noho ianao. Tafajoro izay satria noho ianao. Tafatsangana izay noho ny teninao, noho ny tananao izay manohana ny tsirairay avy. Andriamanitra tsy mba manadino, Andriamanitra matsiaro anay amin'ny fotoana rehetra. Mena ianao ny voninahitra. Misaotra Tompo, misaotra Andriamanitra. Eny misaotra Andriamanitra. Fa Andriamanitra fitiavana tokoa ianao. Misaotra Andriamanitra, fa Andriamanitra tsy manadino ianao. Misaotra Andriamanitra, fa Andriamanitra mpamatsy ianao. Misaotra Tompo, ny amin'ny fahalehibiazanao sy ny fahatsaranao. Misaotra Tompo, ny amin'ny famonjena izay efa nomenao anay. Fa ianao no matoy izao any tsirairay avy. Masina, masina, masina ianao ilay Tompo Andriamanitra tsy toa, ilay hatramin'ny taloha sy ankehitriny aroa avy. Ilay anankinanay ny fiainanay, ilay andoalehan'ny lohalika rehetra, ilay hideran'ny vava rehetra, hika aleloha ny fonay Andriamanitra, ho anao Andriamanitra tsara indrindra. Ny fiderana tsara indrindra avy any amin'ny fonay dia ho anao irery ihany, ilay mpanjaka ambony indrindra, ilay masina, ilay masina. Asa anatin'ny vavaka androany dia misaorana Andriamanitra. Ako fotoana anankiray izay ahafahanao misaotra an' Jesosy androany, ahafahanao midery ny anarany masina. Asa anatin'ny fiderana, asa anatin'ny vavaka androany, feno fisaorana, teneny hoe mankasitraka anao a Jesosy. Eny Tompo, mankasitraka ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny fitondranao, ny amin'ny fahatsaram-ponao Andriamanitra. Misaotra fa tsy manadino anay ianao Andriamanitra. Misaotra fa ianao ilay mpanangana anay, ianao ilay mijery anay amin'ny maso feno fitiavana amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao mpanjaka. Tsy manana hafa ankoatranao izahay Jesosy, ary ampy anay ianao. Ampy anay ianao Tompo, ampy anay ianao. Ampy ny fisinao amin'ny fiainanay Andriamanitra, ny fahasoavanao, ampy anay Andriamanitra. Misaotra Tompony amin'ny antsipiriam-piainanay izay indray mety adinonay ny misaotra an'izany, na ny amin'ny sakafo, ny amin'ny fahiran-tany maso, ny amin'ny fahafahanay mandre, ny amin'ny fahafahanay mahita, ny amin'ny fahafahanay miteny, ny amin'ny fahafahanay mamaky ny teninao, ny amin'ny fahafahanay mivavaka, ny amin'ny fahafahanay mandre ny sitraponao sy ny teninao, ny amin'ny fahafahanay mbola anisan'izany hoe anarina amin'ny alalan'ny teninao izany Andriamanitra, ny amin'ny fahafahanay midera ny anaranao, ny amin'ny fahafahanay miondrika eo anatrehanao Andriamanitra. Misaotra Tompo ny amin'ny toerana ihany koa Jesosy Kristy. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fampitaovana maro samihafa izay afaka ampiasainay Andriamanitra. Nasehonao taminay Andriamanitra ary asehonao androany fa tena miara-miasa asoa izay tena tianao marina ny zavatra rehetra Andriamanitra tsara indrindra. Mankasitraka Jesosy, mankasitraka Jesosy. Misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fitenenanao am-pototsofinay tsirairay avy, misaotra ny amin'ny fananao masina izay tsy mitsahatra mampianatra sy mananatra mitarika anay. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavana. Anao nisaotra eram-po, anao riray masino satria nomenao anay Jesosy sy zanakao. Anao nisaotra eram-po, anao riray
satria nomena ho anay Jesosy sy verentsika any hoe anao nisaotra rampo nomena ho anay Jesosy zanakao vao aminao miririhery hoany malemy sy niarena hoany mahantra faniany nonafo Sorany amin'ny fitiavanao Andriamanitra mahery izay satria manana anao Jesosy mahery izay satria atsanganao Andriamanitra mahery satria anao toy izao anay tsirairay avy Jesosy Kristy mahery izay satria manana anao Alleluia. Niery efa vonina ho antsika tsirairay avy dia le hery ao amin'Andriamanitra. Niery mahatonga antsika afaka mitsangana isan'andro dia le hery ao amin'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany tenin'Andriamanitra efa diso haitsika tsy enjery. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fa ahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Amen. Tsy afaka io vavolombelona tsika tsirairay avy raha tsy efa feno ny herin'Andriamanitra. Raha ny herin'ny tenanao no entinao hijoroana dia tsy vavolombelona avy amin'Andriamanitra ilay izy fa vavolombelona avy amin'ny nofinao. Kanefa ny tena vavolombelona ao am-pon'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy dia ilay vavolombelona vokatra ny fiasan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika.
aokotsika tsy hetsika raha tsy efa nialoavan'ny fiasan'ny fanamasina ny fiainantsika tsirairay avy. Amen. Amen. Ndao tsika iteka mafy ho an Jesosy a. Sokafantsika bokontsika amin'ny Salamo fa 4:20 a. Salamo fa 4:20. Salamo fa 4:20 vakintsika. Andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Raha sitraka ao a, andeha tsika araka maky an'izany. Ao ka tsy ho mpiheny fotsiny ihany ianao. Hitanao, Jesosy manana fo ohatran'izao. Tiantsika tsirairay avy tsy ho mpitazana fa ho mpandray anjara. Ho mpandray anjara fototra fa tsy ho ilay mpandray anjara ataoko hoe amidingana faharoa fa ilay mpandray anjara fototra. Satria Andriamanitra mihitsy ny te ho mpandray anjara fototra eo fiainantsika tsirairay avy. Amen. Ny fiainanao dia tian'Andriamanitra hidirana sy hiasana satria ny ao an-danitra dia miandro ny fampiasan'Andriamanitra anao, miandro ny fiasan'Andriamanitra eo fiainantsika tsirairay avy. Ao koa fotoana anankiray izy anekenao ampiasanao ny vavanao amaky ny ten'Andriamanitra tsika. Aleluia. Vakintsika amin'ny fofy ny fitiavan'Andriamanitra. Salamo fa 4:20 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mihira firam-baovao an Jehova, mihira ho an Jehova ary tany rehetra. Mihira ho an Jehova, misaora ny anarany. Lazao isan'andro isan'andro ny famonjeny mahafaly, ambarao any amin'ny jentilisan'ny voninahitra, ary any amin'ny firenenany rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehova ka mendrika ho teraina indrindra, sady mahatahotra fambony Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinotsinona fa Jehova ny nanao ny lanitra. Fa mira-piratana sy voninahitra ny eo anatrehany, hery sy fahatsara-tarehany eo amin'ny fitoerany masina. Amen. 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 Ndao tsika itehaka ho an Jesosy, tovy mafy nitehaka ao ho an Jesosy Kristy androany. Tovy mafy nitehaka ho an Jesosy fa tsika ika. Alleluia. 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 Ndao tsika toy vavaka resitraka ao iomanantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy afaky ny iona amin'ny tenin'Andriamanitra ianao raha tsy vavonina tsara ny fonao tahaka ny vo mialohany anipazana ny vo anatin'ny tanimboly dia tsy maintsy nasaina ny tany. Ary tahaka an'izany izao fiomana izao, asaina tsara ny tany, asaina ny fontsika tsirairay avy mba ho vonina tsara amin'ilay teny, mba ho vonina tsara amin'ilay programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ndao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Asandato vavaka dia teneny hoe Tompo tia andro any, vonina ny eona amin'ny teninao a Jesosy. Tia andro any Andriamanitra. Ekeko Andriamanitra ny fanamboaranao ny foko mba ho tany lonaka aniriny ny sitraponao Andriamanitra. Matoa tonga eto Jesosy, matoa tonga eto Jesosy, manana etaetanao a. Tiako hovainao ny fiainako Andriamanitra, anehoanao ny fahatsaranao hatrany hatrany Andriamanitra. Tompo, ifonako ary tena ilozako ny fotoana very rehetra izay tsy mitondra fampandrosoana teo amin'ny fiainam-panahiko Andriamanitra. Fa androany Jesosy dia manapa-kevitra indray ny ho anao, ny anaiky anao Andriamanitra, ny ankeo aminao Andriamanitra tsara indrindra. Anao izay programanao, anao izay tianao Andriamanitra, anao izay fandaharanao Jesosy, satria ianao Andriamanitra no antom-pisiko. Alleluia. Alleluia anao Andriamanitra. Misaotranao zahay, ry Tompo tia anay, fa mbola nomenao tombon'andro aideranao. Zavatra ataonay ny zavatra ataonay akinina amo fa lehibe tokoa ny fitiavanao, ny fanomponao. Hery lehibe, hery lehibe.
Jesosy. Amin'ny fotoana rehetra dia toandro zay Jesosy. Tsy mahay mandeha irery zay Jesosy. Ary ny tena marina tsy misafidy ny andeha irery zay Jesosy. Misafidy ny araka aminao amin'ny fotoana rehetra zay Jesosy. Ianao Andriamanitra no mahavita ny fiainanay Andriamanitra. Na ny mampifoana tsirary avy ny maraina ary Andriamanitra tsy vitanay zany. Tsy herinay natanjakay Andriamanitra no ampiovanay fa ny fiasan'ny fanahinao masina ao anatin'ny tsirary avy. Moa ny ten'Andriamanitra amin'ny Korinthiana faharoa toko 5:17. Rehefa ao amin'ny Kristy tsika tsirary avy dia tsy maintsy olom-baovao. Vaovao ny fisainana, vaovao ny fiteny, vaovao ny fijery, vaovao ny famindra, vaovao ny fihetretana. Ataontsika vavaka izany androany Tompo hovay arak'ilay endrika tianao hatongavan'Andriamanitra. Mba ho tena vaovao marin'Andriamanitra. Tsy hoe ny endrika ivelany no ezahako sy tereko hovain'Andriamanitra. Fa za mihitsy Andriamanitra te ho tohanao a Jesosy. Te ho tahaka anao Andriamanitra. Amboary Andriamanitra. Kasio Andriamanitra. Jesosy amino anao zahay. Anao manontolo izahay. Rehefa anao zay Andriamanitra dia tianao amboarina izahay hitovy amin'ny endrika ao Andriamanitra. Aka ny sarinao Andriamanitra. Ampitovy ny fomba fiteninay amin'ny fiteninao Andriamanitra. Ampitovy ny fomba fijerinay amin'ny fijerinao Andriamanitra. Ampitovy ny fahazaranay ho tahaka an'ilay tianao izarana tsirary avy Andriamanitra. Akoho voadidi ny teninao izahay isan'andro Jesosy. Amin'ny fotoana rehetra. Antananao Jesosy ny mombanay, ny fiainanay. Atolory eo Jesosy indray fiainantsika androany. Manomboka amin'ity fotoana ity. Halleluja. Antananao no apetrako indray ny mombanay rehetra. Ny fiainako, ny fiainako eo ampelantananao, anao koa toria mandrakizay Jesosy. Anao ny fiainako Jesosy mandrakizay. Jesosy mino anao, Jesosy mino anao, anao manontolo dia amin'ny fahazarana fotsiny. Ako fahamarinana anatin'ny fonao zany tononkivy zany androany. Ako hamarinanao tena Jesosy marina anao antom-pisinao. Ary sahilazy ianao hiara-dina zanay zale anao Jesosy. Hoe foana Jesosy. Hiara-dina zanay zale anao. Naotsika natomany atoky anao a Jesosy. Atoky anao
fiainako antom-pisiko mampahery mampijoro manangana isanandro ianao Jesosy tsy misy hafa aza mijery nakavina nakavanana anao fa asanato ny tanao tenena ianao Jesosy no antony tsisy antony avakotranao ianao Jesosy no antony izao fiainako izao nataonatao fiainanao tapony hevitra androany androany Jesosy manomboka amin'ity fotoana ity dia irahako aminao zavatra rehetra ny fisakafoanako irahako aminao za atory irahako aminao za idery irahako aminao atomboy manomboka amin'ity fotoana ity ny fiarahanao fiainana miaraka amin'Andriamanitra no confessentsika vavantsika mihitsy zany tompo manomboka androany na ny fiogoko volo fiborosiko nify Jesosy dia tain'ny fiainako mihitsy ny irahako aminao daholo Jesosy tsy misy zavatra hafa velako manapaka ny fiainako ankoatranao Jesosy Kristy asanato vavaka dia teneno zany amin'izao fotoana zao teneno tompo aty andro any tena anao marina Jesosy tsy hoe zavatra tsy hoe tononkira haiko dia iraiko zany Jesosy tsy hoe teny tsy maintsy ataoko zany Andriamanitra satria zay zavatra reko fa avy atao anatiko mihitsy Andriamanitra no miteny ianao Andriamanitra no antony izy mampahery apanekeo an Jesosy ny momba anao rehetra apanekeo azy azavela izy zavatra ijoro sa ifanatrika amin'Andriamanitra ny fiainanao na toetra na fidery na fisainana ratsika iondrika ametraka ny fotsika ambany Andriamanitra androany eny Jesosy zay rehetra Jesosy mitsaokanao mitsaokao Kolosiana toko fatelo andiny fahenambiny folo misy ten'Andriamanitra zay. Atao jerentsika manokana ao anatin'izany fiankofantsika zany. Ny fiankofana marina dia tsy fiankofana amin'ilay hoe izay eritreretintsika
fa ny fiakofana andrasan'Andriamanitra dia mifanaraka amin'izay zavatra efa nandrasany amintsika tsirairay avy. Moa ten'Andriamanitra ao ka ny tenin'i Kristy toetra betsaka aminareo. Amin'ny fahendrena rehetra dia mifampianara ka mifananara amin'ny salamo sy ny firana ary nytonkira amin'ny mpanahy. Miraha amin'ny fahasoavana ao am-ponareo an'Andriamanitra. Amen. Misy toe-po andrasan'Andriamanitra eo am-pihirahantsika tsirairay avy. Miraha amin'ny fahasoavana ozy izy. Alleluia. Miraha amin'ny fahasoavana ao am-ponareo an'Andriamanitra. Hoe miraha amin'ny fahasoavana tsy hoe dia asintsika fahasoavana daholo ny tonkira rehetra akory. Tsy izay ilay izy. Fa mihira vokatry ny fahatsapahanao ny hasarobidy ny fahasoavana amin'ny fiainanao. Alleluia. Isaky ny mihira zany ianao dia tokony mahafantatra hoe zany lanja ny famonjeny zany hita ao anatin'ny fomba fihiran'ity olona ity na dia tsy hainy koa raha ny feoany. Alleluia. Isaky ny mihiritsika tsirairay avy dia ataovy azo antoka, ataovy tena miaraka ny farisina lehibe ao anatinao, ny aneo izay lalina indrindra ao anatin'ny fonao ny amin'ny fahalalanao an'Andriamanitra. Amen. Tsika ny hira teo hoe mitsaoka aoka tsy ny tonkira ny mahatonga anao iondrika, foka ny fanekenao an Jesosy ny mahatonga anao iondrika. Aoka tsy le zavatra mamaikina, zavatra hitaritin'ny olona anao. Tsika tsy taritin'ny olombelona fa taritin'ny fany masina. Natao hoe zanaka marina dia tarihin'ny fany masina amin'ny fotoana rehetra. Tsika tsy marina fa noarina tahaka ny ondry isika, fa ny ondry rehefa miteny gauche ny anankiray mandeha gauche moa zany fa tsy miteny gauche. Alleluia. Dia gauche daholo ny rehetra, droite daholo ny rehetra. Fa zao isika antsafidy ny fanarahana an'Andriamanitra, fa tsy vokatry ny foronan'ny olona maro. Amen. Ataontsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Raha sitraka ao dia asandraton'ny tanao tenena Tompo ity Andriamanitra. Te aneo ilay fiankofana, maneho ilay fahatsaranao amin'ny fiainako Andriamanitra. Te aneo ny fahatsaranao amin'ny alalan'ny fampiasanao Andriamanitra. Rehefa mampiasa anahy ianao Jesosy, dia aoka izaho ho takony fa ianao no hita Andriamanitra. Jesosy tiako takomanao amin'ny fahalehibiazanao ny fiziko Andriamanitra. Aoka ny fahasoavanao no hitan'ny rehetra Andriamanitra. Ilay fahatsaram-ponao nanova Andriamanitra anao kotazany rehetra. Fa tsy ny fahaizako manova ny akanjoko, tsy fahaizako manova ny voloko, tsy fahaizako manova ny fomba fiteniko, fa ny fanovanao ny ao anatiko Andriamanitra. Ilay lalina tsy hitan'ny maso, ilay lalina mbola tsy hitako maso akory Andriamanitra, no tiako kasihanao Andriamanitra amin'ity fotoana ity Jesosy. Zahay miandry anao Jehovah, dia mandroso elatrano iakarako toy ny voroma zahay miandry ataovy ampatonina ampiadanana zany iry zany androany. Ataovy tahaka ny vorona tsofin'ny rivotra ianao dia manakopaka ny elatra ao fotsiny. Ny andraikitry ny rivotra dia mitsoka anao manidina mankeny amin'ny toerana tian'Andriamanitra tongavany ny fiainanao. Trano iakarako zahay miandry anao, zahay miandry anao, zahay miandry anao Jehovah, dia mandroso elatrano iakarako makany aminao toy ny voromahery. Ilaina ianao Jesosy, tsy afaka nisidina ambony ny vorona raha tsy teo ianao ilay mpamorona ny rivotra. Nananana elatra raha ny vorona Jesosy, tsy afaka nisidina ambony izy raha tsy efa nohony ny alalana azony avy any aminao Andriamanitra. Zahay koa Jesosy tsy afaka ny androso izahay, tsy afaka ny ho tonga amin'ny fahataterana ilay andrasanao zay Jesosy Kristy raha tsy efa tsofinao rano Andriamanitra androany ho tonga eo amin'ilay toerana izay andrasanao ny tsirairay avy Andriamanitra. Amin'ity fotoana ity Andriamanitra dia ambaranay fa isan'andro zahay Jesosy dia mila anao, isan'ora zahay Jesosy dia mila anao, isa-minitra zahay Jesosy dia mila anao, isa-tsegondra zahay Jesosy dia mila anao. Ny aminay rehetra Andriamanitra dia
mila anao ary ambarana zany Andriamanitra androany hoe tena ilaina ianao Andriamanitra. Ianao no tianay hikasika anay Andriamanitra, ianao no tianay hanangana anay Jesosy, ianao no tianay hampianatra anay Andriamanitra, hitarika anay amin'ny tana maherinao satria izay miaraka aminao Andriamanitra dia mahery mandrakariva. Isan'andro Tompo mila anao ny fiainako Andriamanitra, mila anao ny foko Andriamanitra. Ambarao androany anatin'ny vavaka tenenao Tompo za mila anao, ifonako ny ambopoko hatramin'izay Andriamanitra mety ny tena hoe mety ny fiainako tsy misy anao, fa ny tena marina Andriamanitra, ny tena fahamarinana Jesosy, ny tena fahamarinana izay indray tsy nieken'ny saiko taloha Andriamanitra, fa androany dia ampanikeko ny saiko, ampanikeko ny amiko rehetra, fa tsy misy zavatra afaka ataoko Andriamanitra raha vao tsy anao Andriamanitra tsara indrindra. Isan'andro Tompo mila anao, isan'andro Tompo dia mitenena ihany koa Andriamanitra, isa-tsekonda mitenena Andriamanitra tsara indrindra, isa-minitra Jesosy mitenena eo fiainako, fa ilaiko Andriamanitra ny famelombeloma ny teninao eo amiko Andriamanitra, ny fiantraikan'izany teninao eo fiainako Andriamanitra, tena mahaliana indrindra Jesosy. Isan'andro Tompo mila anao, isan'ora Tompo mila anao, isa-minitra, isa-tsekonda Tompo mila anao. Isan'andro Tompo mila anao, isan'ora Tompo mila anao, isa-minitra, isa-tsekonda Tompo mila anao. Ny fony saiko ny fanaiko maniry mafy anao, tsisy toerana takaloko ny eo anilana, ny eo akaikinao ihany. Eo ny mahatsara itoetra tsy anana ihany. Isan'andro Tompo mila anao, isan'andro Tompo mila anao, isan'ora Tompo mila anao, isa-minitra, isa-tsekonda Tompo mila anao. Isan'andro Jesosy io, sao tena mila anao, isan'ora Tompo mila anao, isa-minitra, isa-tsekonda Tompo mila anao. Ny saiko ny fanaiko maniry mafy anao, tsisy toerana takaloko eo anilana, ny eo akaikinao ihany. Eo no mahatsara itoetra, saiko ny fanaiko Jesosy, saiko ny fanaiko maniry mafy anao, tsisy toerana takaloko ny eo anilanao, ny eo akaikinao ihany. Mahatsara itoetra tsy anana ihany, itoetra tsy anana ihany, itoetra tsy anana ihany, itoetra tsy anana ihany. Alleluia, alleluia. Tatsika teka mafy ho Jesosy androany, mivoninahitra azy. Alleluia, alleluia. Tonga amin'ny fotoantsika andrenesantsika fijoroana vavolombelona, zavatra nataony Jesosy teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ao anatin'izany dia averina ho an'i Jesosy ny voninahitra rehetra, tsisy olombelona, tsisy anaram-piangonana ho ankalazaina fa Jesosy ireriany no miamboninahitra eto amin'ity toerana ity. Amen sa tsy amen? Ao anatin'izany dia raisitsika ny rahalahy voalohany mandroso tompoko dia mangataka ny tatinoro mba handroso tokoa azafady aorianan'izay. Tatinoro azafady. Ya. Mandroso tatarao amin'ny averenana amin'i Jesosy mivoninahitra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainantsika. Tain'i Jesosy daholo. Salama, valy miaraba anareo. Somary
menatra sy fahotra lela satria androany avao manao témoignage zany hatramin'izay. Fa zaraiko satria za nahazo pirofo mivaingana dia mino aho fa azo pirofo mivaingana daholo na mbola tsy nahazo an'izany daholo ary ny olona rehetra tazomo ny finoana azomo mafy. Ny ten'Andriamanitra hitako tena mifanaraka amin'ny zavatra nahazo anahy dia ilay Salamo 23, psaume 23. Jehovah no mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho. Zavanitranga dia ity. Taoriana nahafatesany dadanay zahay olona ataoko hoe sahirana, tena sahirana, tsy mahantra tiako teny olona mahantra izany olona tsy manana ny any amin'ny saina mahantra rehefa mahantra, tsy mifananam-bola ny atao hoe fahantrana, fa tena sahirana izay. Dia taorianan'izay bokina be nitrosa tao an-trano azafady amin'ilay fomba fitenenana izay ny sisa zavanitranga. Dia nandeha tena fotoana natrehana daholo mafy rehetra mangidy rehetra rehefa mety misy amin'ny tsy fananam-bola, ny aretina, trosa. Ny ataoko hoe summum an'ilay izy voahaingana kely. Tamin'ny lakamisy heriny teo tonga tao an-trano nisy Egyptiana anankiroa vaventy lava ananan'izy ireo trosa hono izahay. Vola be ilay vola, tsy vola kely fa vola be. Zahay nefa efa olona sahirana, zahay nefa olona efa tsy manana ninina. Dia nentin'ny zareo nanaraka an'zareo tamin'ny mamanay dia efa nirahoana no vonoana raha tsy mandray vola izy. Tany amoromoron-dranontany hono zareo nentin'ny mamanay, nentin'ny tany mamanay. Zany tahotra lehibe indrindra nananako hatramin'izay, tsisy tahotra mihoatra an'izany. Fa nefany rehefa tonga zany izay fotoan'izay hoe matahotra mafy tsisy ninona azonao atao, inona moa no azonao atao? Ianao nga manam-bola, ianao nga manan-karena, inona moa ny azonao atao? Fa hozy fotsiny aho hoe tairo, izay mitranga eo mitranga, atrehako ampinoana fa izahay tsy maintsy tafavoaka. Amin'ny anaran'i Jesosy izahay tsy maintsy tafavoaka. Nahita avance moa zany izy dia navotsotro zareo mamanay efa tamin'ny ray sasany maraina izy ho tonga tao an-trano. Tsisy nakapa teny an-tongony, kanso teny aminazy maivana be. Fa tafody izy 5 andro ny fotoana nomeny le olona ireo zany hoe tsy maintsy hamerenana ny volany. Dia tetavina daholo ny solution rehetrarehetra. Dia nahita solution izahay ary mihoatra lavitra noho ny solution hoe mety ho azonao angatahana zany raha amin'izay fotoana izay ianao efa ao anatin'ny tena aizina. Rehefa mahita kely fotsiny ianao, rehefa fotsiny hoe afaka ity problème ity dia isaoranao lehibe an'Andriamanitra, fa mihoatra lavitra an'izay ny zavatra nataony. Cadeau de Noël anay tamin'ity taona ity tsisy trosa tsonona ao an-trano na ny ariary. Alléluia. Dikan'izay zavatra tiako lazaina zany. Na iza na inona mitranga amin'ny fiainanao, tsy mitovy ny olona rehetrarehetra. Zavatra natrehako tsy ho atrehanao, na zavatra atrehanao tsy ho atrehako, fa aza matahotra na dia kely fotsiny ary. Tsy misy na inona afaka hamotika amin'ny fanahinao rehefa tsy matahotra ianao, rehefa matoky an'Andriamanitra ianao. Aza matahotra na kely ary. Tsika manana an'izay mania izay en tant que olombelona, rehefa tena miaritra amin'ny mafy zay vao mahalala an'Andriamanitra. Izy nefany maha-Andriamanitra ray anazy na zay ary ianao vao mahatsiaro anazy dia mihaino anao izy. Dia za zany rehefa réglé ilay zavatra, rehefa tranga ilay solution, atao hoe solution miracle, dia ohatran'ny menatra ny tenako hoe raha tsy nisy an'iny ve zany za dia tsy hanana fiainam-bavaka matanjaka. Raha mbola tsy nitrangana zavatra ohatr' izany ianao,
zavatra tsara indrindra rehefa hiatrika zavatra ohatr' izany dia manana fiainam-bavaka. Aza miandro hoe misy zavatra efa hardcore be mitranga, izay ianao vao ametraka amin'ny fiainanao eo am-pelantanan'Andriamanitra. Aza matahotra na inona izay ihany zavatra azo tazomao anatin'izay témoignage keliko izay lalana ny lalovako kely izay tamin'ny fiainana. Aza matahotra na kely ary. Alleluia. Sotapesaka pasteur. Tain'i Jesosy rahalahy, fiadanana tompoko. Dao tsika itiaka mafy ho an'i Jesosy a. Aza miandry zavatsarotra vao mandeha miditra ao amin'ny vavaka, anano ny fiainam-bavaka. Alleluia. Mandroso tompoko. Fitsotrona vavolombelona manaraka. Tain'i Jesosy daholo tompoko. Za zany a mpandraraha ny asako. Dia nisy olona zany angavy amiko hoe aleo ozy izy a mba hosoratana aminao ozy izy ty asy ty. Dia enti-patsorana zany dia hoe eny ary le Zomà zany Zomà be. Dia tsy maninona aho a. Dia nandeha ny andro. Dia lasa natsony ny contribution ahako hoe misy vola be ohatr'izao a tsy maintsy ho payenao aty amin'ny fanjakana. Dia taitra be aho zany hoe ahoana. Dia lasa miverina tany amin'ilay olona. Dia ozy ilay olona hoe tsika anie olon-dehibe mifanaiky e. Dia tena tankina mihitsy aho zany nefa n'ilay vola be. Dia nandeha ihany zany ny fotoana dia natsony contribution indray aho. Tonga avy ianao aty. Dia tonga tany indray aho. Dia vazavaza be zany ilay inspecteur hoe ohatr'izao ny vola alohanao. Ka ilay izy nefa tompoko tsy nisoratra, tsy nataoko ilay asa fa ny angavy ilay olona dia nataoko ilay izy. Dia ianao izy mody adala mpandainga. Mandainga ianao izy dia tena tsy mandainga tompoko a. Tsy nanaiky ilay rangahy. Ianao izy tsy maintsy andefasanay notification. Tsy maninona tompoko ava za tsy nanao an'ilay asa mihitsy. Dia alao ianao entiko amin'ny sefo izy. Dia tsy maninona tompoko a. Dia ndana ianao mivoaka ao tokotany ao aloha izy dia mivoaka. Dia mivavaka. Jesosy a tena tsy nisy vola azoko neo io Jesosy a. Ka nahoana moa Jesosy no ataon'ilay olona ohatr'izao. Dia mivavaka teo a. Dia natsony zareo amin'izay a. Mandroso ianao aty dia niditra. Dia ozy le sefo hoe iza le anaranao dia niteneniko. Dia nijerena tamin'ilay ordinateur dia hoe ka ianao tsy ato aminay fa any ambony. Dia ozy le rangahy afaka zany ianao. Afaka zany ianao. Dia kanjo no tonga tany amin'ilay ambony a. Dia ozy le olona tao hoe tsy mandoha vola ianao fa régulariser fotsiny reto facture reto dia vita. Dia raina Jesosy. Alleluia. Tsy haiko hoe mety ho azontsika tsaina ve ny zavatra andalovany a. No mitoepo tsotra tena tsy tena hoe bato fa tsotra. Tena manaika dia mi-intervenir Jesosy. Alleluia. Ao ambadika ny toepo manintona an'Andriamanitra anao zavatra eo amin'ny fiainanao. Dao tsika hitehaka mafy. Manasanao hitsangana. Dao tsika hitehaka mafy andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra brother Myndert Bloem. Dia afa mafy ho an'i Jesosy ianao. Alleluia. Yes. Salama, manaona tompoko. Mipetrika, sautrobetsika. I'm so happy to see you all again. Tena faly be indray mahita anareo indray. And it's the first time my wife is here in 7 years. She was very ill, so she's back here in South Africa, in Madagascar. Samba ny tao anatin'ny fito taona indray tafaverina teto Madagasikara amin'ny vadiny tamin'izany fotoana izany izy narary be dia tsy tafaverina intsony zao izy efa salama tsara indray tonga aty amintsika. And I'm happy to be with you all. Dia tena faly be indray miaraka aminareo rehetra. Today we're going to do a very, very, very familiar scripture in Matthew 13.
Dia androantsika hiresaka momba na ten'Andriamanitra indray ao matitoko 17 izay mety efa fantatritsika sara. The parable of a sower. Ilay fanoharana momba mpamafy. And I think all of us know the parable of a sower. Dia za mieritreritra hoe tsika rehetra mety mahafantatra an'izany hoe fanoharan'ny mpamafy zany. But we're going to go a little bit deeper. Fa androantsika dia andeha lalindalina kokoa. And so today's topic is the kingdom of heaven. Dia ny resaka androany dia momba ny hoe fanjakan'ny lanitra. And the kingdom of heaven, Dia ny fanjakan'ny lanitra dia zao. Jesus explains to us in Matthew 10 verses 7. Dia ny Jesosy manazava antsika an'izany ao Mateo 10:17. He says, go and tell the people that the kingdom of heaven is at hand. Zao ny voasoratra ao Mateo 10:17 hoe ary mandehana ianareo dia mitoroy hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra. And the reason I want to talk about the kingdom of heaven Dia ny antony mampatonga anaty hiresaka momba ny fanjakan'ny lanitra dia zao. is because many times we have a mindset of Dia satria indraindray tsika mbola manana fomba fisainana eto amin'izao tontolo izao foana, eto ambonin'ny tany. we've got an earthly mindset. Dia manana fomba fisainana ny tany. We need to get away from what the earth is giving us. Dia mila tsika miala amin'ny hoe inona ny zavatra afaka omen'izao tontolo izao atsika. And that's why Jesus says, go and tell the people the kingdom of heaven is at hand. Zay mampatonga ny Jesosy ny teny hoe andana teneny ny olona dia teneno aminy hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra. He actually tells us that we are already seated in heavenly places. Dia ozy izy hoe isika rehetra dia efa misy toerana miandry antsika ny an-danitra any. So just maybe 5 opinions from my side Dia mety hoe sosikevitra anankidimy fotsiny avy aty amiko about the kingdom of heaven. hoe momba ny fanjakan'ny lanitra. The first one is it's a spiritual realm where God reigns as king. Dia hoe toerana anankiray izay anjakan'Andriamanitra amin'ny mampanjaka azy. And it's the complete fulfillment of God's will. Dia fafenony ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka. The third one is the good one. It's an eternal home. Dia ny fahatelo dia ny hoe toerana mandrakizay. And also fourth, it's a valuable hidden treasure. Dia ny fahaefatra dia ohatrany hoe zavatra anankiray manandanja ohatrany hoe arenana anankiray nafenina. And the best one of all, it is worth more than anything. Dia zavatra ny tsara indrindra amin'izy rehetra dia hoe mendrika sy ohatrany hoe mendrika ny zavatra rehetra izay fantatrao. That's the kingdom of heaven. Zay ny fanjakan'ny lanitra. And that's where our minds must be set on Jesus. Zay ny tokony hoe itoeran'ny fomba fisainantsika tokony hitoetra hibanjina an Jesosy. So let's go to Matthew 13, verses 1 to 9. Tsika amaky ao amin'ny Mateo 17:1 ka hatramin'ny 7. Where Jesus is giving the parable of a sower. Dia rehefa mamea ny fanoharana momba mpamafy Jesosy. And I'm going to read verse by verse. Tsy hoe akory vakiko verset par verset ilay izy. Verses 1. That same day Jesus went out of a house and was sitting beside the sea. Ary tamin'izany andro izany dia nivoaka tao an-trano Jesosy ka nipetraka teo amoron'ny ranomasina. But such a great crowd gathered about him that he got into a boat and remained sitting there while all the throng stood on the shore. Ary nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy dia niditra teo an-tsambokely izy ka nipetraka ary ny vahoaka rehetra kosa dia teny amoron-dranomasina. So now many people were listening. Dia izao zany hoe betsaka ny olona mihaino. And he showed, verses 3, and he told them many things in parables, stories by the way of illustration and comparison, saying, a sower went out to sow. Dia ary nilaza zavatra maro tamin'ny fanoharana izy ka nanao hoe indro nivoaka ny mpamafy mba hamafy. And as he sowed, ary raha namafy izy, some seeds fall by the roadside and the birds came and ate them up. ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana dia avy ny vorona ka nandany azy. Other seeds fell on the rocky ground where they had not much soil, and at once they sprang up because they had no depth of soil. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambonin'ny vatolampy dia nalalaky ny trebony ireny satria tsy nisy tany lalina. Verse 6, but when the sun rose, they were scorched, and because they had no root, they dried up and withered away.
Ary rehefa niposaka ny masoandro dia nalazo ireny satria tsy nanapaka dia maty izy. Other seeds fell on the ground. No, other seeds, verse 7, other seeds fell among thorns, and the thorns grew up and choked them out. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo naniry ka nangeja azy. Verses 8, Ny andininy fahavalo. other seeds fell on good soil and yield grain, some 100 times so much more as sown, but some 60 times as much, and some 30. Ary ny sasany voafafy teny amin'ny tany tsara, dia namoa ny sasany avy 100 eny, ny sasany avy 80 eny, ary ny sasany avy 30 eny. And verses 9, Ny andininy fahafolo. he who has ears, let him be listening, and let him consider and receive and comprehend by hearing. Dia izay manatsofina aoka izy hiaino sy hatakatra ny zavatra henony. I want him to put up that picture. Tiako anao andefan'ilay sary etsy amin'ny écran azafady. I gave him a picture. Ny sary izay nomeko azy teo. That one. Your ear Ny sofinao is like a womb. ohatry ny hoe kipo. Whether you listen to either good or bad things, Na dia misafidy ianao na te ny zavatra tsara na ratsy, it's conceived dia ohatry ny hoe misy ohatry ny hoe mitsaika ao anatinao le izy. and it will give birth Dia hiteraka le izy rehefa in due season. amin'ny fotoana mamety azy. So today, church, Androandro fiangonana, listen to what God is trying to say. eno tsara nge ny zavatra tian'Andriamanitra teneniny, And it's important for you to discern what to listen to and what to ignore. dia ianao zany mila mahay mamantatra tsara hoe inona ny zavatra tokony henon'ny sofinao sy zavatra tokony elanao ny mihaino azy. And in James 1 verses 17, God says, James 1 verses 17, God says, Ao amin'ny Jakoba toko voalohany ny andininy 17 zao no lazain'Andriamanitra be slow to speak hoe aoka ianao tsy ho aingam-piteny and quick to listen. fa hihaino aingana malaky mihaino. We've got one tongue, Lela anankiray ihany ny ananantsika, one mouth and two ears. vava anankiray dia sofina anankiroa. So please, church, Mba miangavy ry fiangonana. when God says in verses 9, I want you now to please listen. If you can hear, listen. Dia izao no lazain'Andriamanitra ao Mateo toko 17 taona andininy 7 raha afaka mba mihaino ianao dia tiako ianao hihaino tsara. And that's why I think God wants us to take it a little bit deeper in this parable. Dia izay mampatonga ny hoe za mieritreritra hoe zay nga mampatonga an'Andriamanitra te hitondra antsika lalindalina kokoa amin'ny fanoharana. So let's go to verses 18. Andeha ao amin'ny andininy 17 sika. Again, he starts by saying, listen then to the meaning of the parable of a sower. Koa amin'izany dia hoenonareo ny fanoharana ny amin'ny mpamafy. While anyone is hearing the word of a kingdom and does not grasp and comprehend it, Raha misy mandre ny tenin'ny fanjakana ka tsy mahalala dia avy ilay ratsy ka manaisitra izany. the evil one will come and snatches away what was sown in his heart. This is what was sown along the roadside. Dia avy ny ratsy ka manaisitra izany izay nafafy tao am-pony, dia izany no ilay nafafy teny amoron-dalana. Can I say that when I'm standing here and I'm teaching, Afaka miteny avy hoe raha ohatra za zao mijoro aty dia mampianatra, and somebody is saying, I'm not sure if that is correct what the brother is saying here. dia mety misy olona afaka miteny hoe tena tsy azo antoka tsara hoe tena marina ve zany nitenen'ilay rahalahy io zany sa diso, Oh, I don't understand it. na hoe tena tsy azoko ny zavatra tia nitenenina. It's your responsibility Andraikitrao zany. to come afterwards to say, I need to understand this. Please help me. Dia ianao zany tokony ho tonga rehefa mifarana amin'ny fotoana hoe tiako takarina ilay zavatra ohatra izao fa mba hampio azafady. So what God is saying here is you can go to church Dia zavatra tian'Andriamanitra tenenina zany ianao eto dia hoe ianao afaka mandeha any am-piangonana and you can have a very good teaching. dia hoe nandray fampianarana tsara ianao mahafinaritra. But if you don't understand it Fa raha ohatra tsy azonao le izy and you cannot put it in practice in your life, dia tsy afaka ampiarinao amin'ny fiainanao zany. that seed is on the road Dia zay vo zay dia ohatra ny hoe nafafy teny amin'ny arabe, and you will not grow at all. dia tsisy fitombonana dia kely akory aza. Does it make sense? Azontsika ve zany? So even today, Dia na dia androany aza take God's word, not my word, God's word.
Hoeto ny tenin'Andriamanitra tsy hoe ny teniko fa ny tenin'Andriamanitra. Take it home and start to speak about it with your family. Dia hoeto le izy hoeto mody any an-tranonao dia manomboka miresahana zany miaraka amin'ny ankonanao. Discuss it with them. Fampiresahana ireo momba an'le teny. Talk to about it in the car. Resao le izy rehefa anaty fiara. And church, before you come here, Dia ry fiangonana alohan'ny atongavanao aty. don't rush in here. Hoe tsy lasa ianao hiazakazaka mafy aty. Come early. Tongava ianao Prepare your heart so that God can speak into your life. Dia omany ny fonao mba ahafahan'Andriamanitra miteny ao anatinao. And pray, Dia mivavaha saying, God, when I come to church, hoe Andriamanitra ao rehefa tonga any am-piangonana I want to receive your word. hoe te andray ny teninao And I want to change. te hiova. I want to be a sower that is really getting fruit. Dia za te ohatry ny mpamafy azy tena mahazo vokatra. Getting a harvest in my life. Tena te ahita vokatra eo amin'ny fiainako. Church, don't go into 2023 the same as 2022. Ry fiangonana aza mandeha miditra any amin'ny 2023 tahaka ny nialanao tato amin'ny 2022. You need to grow. Ianao mila mitombo. Through that, you need to listen Ao anatin'izany dia mila mihaino ianao. and say, God, I am opening up my heart and my ears so that you can speak to me. Dia miteny ianao hoe Andriamanitra sokafako ny foko sy ny fanahiko mba hahafahanao miteny amiko. Because the sad thing about this parable, it's all Christians. Satria ny zavatra mampalahelo amin'ity fanoharana anankiray ity dia tsy hoe izao tontolo izao ny resahana fa ny kristianina. Verses 20. Ny 20. As for what was sown in thin, rocky soil, this is who bears the word and at once welcomes and accepts it with joy. Fa ilaina fafiteny amin'ny tany marivo ambony vatalampy dia izay nandre ny teny ka malaky nandray azy amin'ny hafaliana. And again, it's a Christian sitting in the church, listening to the word, saying, I'm happy to receive this. Dia eto iray dia mbola kristianina ihany ny resahana petraka ao anatin'ny fiangonana dia mandray ny tenin'Andriamanitra dia mitehaka dia miteny tena faly be mandray an'izany teny izany. But in verses 21 he says, but there's no real root in him. Dia ao amin'ny 9:20 izy miteny nefa tsy manapaka ao anatiny izy. It's temporary and inconsistent. Fa maharitra vetivety foana. And when the affliction and trouble of persecution comes on account of that word, the one who caused to stumble, then it falls away. Koa raha avy ny fahoriana sy fangejana noho ny teny dia malaky tafitohana izy. You understand? So it's very shallow. Dia azonao le izy ohatry ny hoe manjavonjavona. And the good thing of my brother Harry was here from Nusibek. Ny zavatra mahafaly dia ohatry hoe misy larahako izay hery avy any Nosbe. That was in July when I was here. Tamin'ny volana Jolay izy taty. I think it was in September. Izany eritreritra hoe tamin'ny volana Septambra. He sent me a WhatsApp and said, brother, Dia ozy izy taminà tamin'ny volana Septambra hoe rahalahy. it's now 3 months and I still remember the word you said you gave here. Dia ozy izy hoe efa 3 volana lasa izay fa mbola tadidiko foana le tenin'Andriamanitra izay noentinao. And it encouraged me every day to continue to go to spread the gospel. Dia mampahery anahy le izy isan'andro sy mampirisika anahy foana hitory sy hizara ny filazantsara ny tenin'Andriamanitra. So church, Fiangonana. what are you doing with the word when you receive it? Inona ka ny zavatra mba ataonao amin'ny teny rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra ianao? Let's continue, verses 22. Toy izantsika ihany ny 20. And as for what was sown among the thorns, Ary ilaina fafy teny amin'ny tsilo. this is the one who hears the word, Dia nandre ny teny and the cares of this world and the pleasure and the delight and the deceitfulness of riches choke and suffocate the word, and it yields no fruit. nandre ny teny dia amin'ny fiahina izay fiainana izao sy ny fitaky ny arenana angejany teny ka dia tsy namoy izy. So he says the worries of this life and the cares of this life and the I want to be rich, that one takes away the word, which bear no fruit. Dia le fanahinany amin'ny fiainana le fisaintsainana be loatra momba ny fiainana le te anakarena tampoka nanaisitra ny teny tao anatiny dia niala le izy tsisy nininona tsony. I have never heard Za tsy mbola nandre mihitsy that worry changed anything. hoe nisy hoe fanahinana nova zavatra. The fact that you want also to be very rich, Dia le hoe ianao koa te anakarembe,
It doesn't change anything in the kingdom of heaven. Tsy manova ninina amin'ny fanjakan'ny lanitra le izy. It's even twice in the Old Testament in Jeremiah and not Jeremiah, Jeremiah and Isaiah. Indroa miverina ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha, ao amin'ny bokin'ny Jeremia sy ao amin'ny bokin'ny Isaia. God even says to his prophets, go and tell the people to go away. Andriamanitra raha miteny mpaminana hoe ndana teneny ny olona ndana mandeha any. I don't want their money. Za tsy mila ny volany, I want their obedience fa mila ny fankatoavany and I want their heart. sy mila ny fony. I'm more interested in what I can do in them than what I can do through them. Dia za ny zavatra mampiasa sainana kosa hoe inona ny zavatra afaka ataoko sy anivakiny ao anatiny noho ny hoe inona ny zavatra afaka ampiasako azy. Let's continue to read in Matthew 13 verses 31. Toizantsika ihany any andininy fa raiky amby telopolo. He says another story by the way of a comparison. He set forth them saying, the kingdom of heaven again is like a grain of a mustard seed, which is a man and took and sowed in his field. Ary nanao fanoharana hafa koa izy tamin'izy dia nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny voatsinampy izay nalain'ny olona ka nafafy ny tany itsahany. Verses 32 says, as all the seeds it is the smallest, but when it has grown it's the largest in the garden of herbs and becomes a tree, so that the birds of the air come and find shelter in its branches. Fa kely noho ny vorehetra izy kanefa rehefa maniry dia lehibe noho ny anana ka tonga azo ary ny voro-madinika ary avy ny voro-madinika mitoetra ao aminy ao amin'ny ratsany. What is Jesus trying to tell us here? Inona kay zavatra izahan Jesosy resahana amintsika amin'izao? Again, is he referring to the kingdom of heaven? Eto indray izy dia mbola miresaka ihany momba ny fanjakan'ny lanitra. He says the last will be the first, Hoy izy hoe ny farany ho voalohany and the least will be the most. dia ny kely indrindra ho tonga lehibe indrindra. It doesn't mean you are doing nothing. Zany akory tsy midika hoe tsy manao ninina ianao. He's referring to you in your heart when you receive a word and you are so appreciated and you start to meditate and it starts to grow. Dia ohatrany hoe tamin'ny ianao vao nandray anazy dia niraisinao ny teniny dia tena nankasitraka ianao tamin'ilay teny voaray anao dia nanomboka nitombo tao anatinao ny teny. And you become that mustard seed, that mustard tree. Dia ianao tahaka an'ilay hoe hazona voatsinampy. And other people can gain through you. Dia ny olona hafa dia afaka mahazo tombony amin'ny alalanao. You are the person by calling for faith, for wisdom, for knowledge, for understanding. Ianao ilay olona antsoiny zareo ho an'ny finoana, ho an'ny fahatakarana, ho an'ny fahendrena sy ho an'ny fahalalana. And church, we need to be a mustard tree in the world. Dia tsika tokony tahaka ny hoe hazona voatsinampy eo amin'izao tontolo izao. So people can see the benefit of knowing you. Dia mba hahafahan'ny olona hoe misy tombony ny fahafantarana anao. And that's the mindset of a kingdom of heaven. Ary zany ny fomba fisaina ny fanjakan'ny lanitra. That doesn't mean you become big in your head. It means you become big in your heart. Zany akory tsy midika hoe lasa be loha be ianao fa ao anatin'ny fonao ianao no mitombo. Amen. Verses 44. Ny andininy fahaefatra amby efapolo. Again, the kingdom of heaven is like something precious buried in a field, which a man found and hid again. Then, and his joy, he goes and sells all he has and buys that field. Ary ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny renana fenina tany an-tsaha izay hitan'ny olona ka nafeniny ary noho ny faliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra ka nividy izany tsaha zany. And church, Fiangonana. Mary, everything she had, she threw on Jesus' head. Hitanao ali Maria Magdalene ny zavatra rehetra nananany dia nararany teo amin'ny Jesosy. And as my brother said, Jude was looking and said, why does he do that? Dia tahaka ny tenen'ny pasteur hoe Judas nahita anazy dia nijery dia hoe fa maninona ianao manao an'izao. He was thinking of earthly wealth. Satria izy nieritreritra ny arena eto amin'izao tontolo izao. But Mary had this appreciation. Fa i Maria nanana an'ilay fankasitrahana lalina tao anatiny. And she saw the kingdom of heaven. Dia nahita ny fanjakan'ny lanitra izy. And she was so thankful that she found this treasure. Dia nakasitraka loatra izy satria nahita rena. That she gave away everything she had to gain what Jesus can give to her. Dia nomeny ny zavatra rehetra izay nananany mba hahafahany mandray izay zavatra afaka omeny Jesosy azy. And church, I'm going to use a word.
Ry fiangonana te hampiasa teny anankiray a. We should not be hvkl panai. Not hvkl panai, benchwarmer. No. We're benchwarmer. Panafana seza asafari. Panafana seza. Tsy tokony ho mpanafana seza tsika. We should not be bench warmers. Tsy tokony ho mpanafana seza. We should become involved. Fa tokony handray anjara foana ao You anatin'ny must be zavatra rehetra. excited to come here. Tokony entanetana ianao a rehefa akaty. You must be excited to help and to serve and to use your gift. Tokony entanetana ianao a hanampy a sy hanompo a sy hampiasa ny fanomezam-pahasoavana izay nomenanao. If you still go to church because you feel guilty, Tsy hoe akory hoe lasa ianao makany am-piangonana satria ianao ohatry hoe matsapa tena meloka zany. if you still go to church, you feel you can gain something through that. Hoe raha te ho any am-piangonana satria misy zavatra misy tombo maritra kely tianao ananana. Church, you should lose that mindset. Ry fiangonana tokony esorina ao anatinao zany fomba fisainana zany. Start to be excited about the kingdom of heaven. Fa ianao a tokony entanetana momba ny fanjakan'ny lanitra. And church, Fiangonana. why will we worry about anything? Because we've got the kingdom at hand. Dia fa maninona ka tsika manany amin'ny zavatra rehetra nefa tsika manana ny fanjakan'Andriamanitra eo an-tanantsika. Why will we fear anything? Fa maninona tsika matahotra zavatra? Because the kingdom of heaven says to us that even death cannot take us anymore because we've got life, everlasting life. Dia fa maninona ianao matahotra nefa ao amin'ny bokin'ny Romanina miresaka hoe ny fahafatesana aza tsy afaka manasaraka anao amin'ny fitiavan'Andriamanitra. So buy into the kingdom of God. Fa ianao a tokony mitoetra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. And the good thing is you don't need money for that. Dia ianao a raha ohatra hoe hividy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy mila vola ianao ny amin'izany. Something inside yes must tell you, this is something I want. Dia ao anatinao tokony misy fientanetana sy misy zavatra tokony hiteny aminao hoe fanjakan'Andriamanitra dia zavatra anankiray a tena mila ananako. And now you understand a little bit more, brother, why I sold my cars and my house and I took my credit cards and cut it up because it was worth nothing for me anymore. Dia izay mampatonga ana raha ohatra ianao nanatrika sekoly tamin'ity herinandro ity dia hoe mivarotra ny tômôbilina sy ny tranony a sy ny pitehany daholo a ny carte bancaire fitrosana rehetrarehetra satria tsy nisy dikany tamin'intsony ilay izy satria nahazo ny fanjakan'Andriamanitra izy. Verses 45. Ny andininy fa 5:40. Again, the kingdom of heaven is like a man who is a dealer and searches for fine precious pearls. Ary koa fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny mpandranto anankiray izay mikatsaka vatosoa. Verses 46. And on finding a single pearl of great price, went and sold all he had and he bought it. Ary rehefa nahita ny vatosoa izay sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. I believe sometimes Za mino hoe indraindray that we try to put God into our lives. hoe indraindray a dia davintsika hoe Andriamanitra ny apetraka ao anatin'ny fiainantsika hoe le amin'ny fomba tiantsika. And he must fit in somewhere. Hoe ohatrany hoe eto ny toeranao Andriamanitra, eto ny tiako ametrahana anao. Church, La Famille, Fiangonana. get away from that mindset. Mila esorinao a sy tsoahanao zany fomba fisainana zany. And as you go out here today, you look up into the sky Dia raha mivoaka ianao androany dia hijery ny lanitra. and you say, God, it's been a long time, but this earth had a hold on me. Dia tena ianao hoe tena efa fotoana lava loatra ny nananany zao tontolo zao a fiazonana amiko. As from now on, I want to serve you and I want to bear fruit. Dia manomboka androany a te hanompo anao a sy te hitondra vokatra. I want us to read verses 53 to 58. Tiako vakintsika ny 7:50 ka hatramin'ny 7:50. When Jesus had finished these parables, he left there. Ary rehefa vitan'i Jesosy ny fanoharana dia niala teo izy. Verses 54, and coming to his own country, Nazareth, he taught in the synagogue so that they were amazed with and bewildered, wondered and said, where did this man get the wisdom and these miraculous powers? Ary noho ny tonga tany amin'ny taniny izy dia nampianatra ny olona tao amin'ny sinagoga ary talanjona ny olona ka nanao hoe avitaiza reny na azahoan'le ty izany fahendrena sy asa lehibe izany. And verses 55, is not this the carpenter's son? Is he not his mother called Mary? And is it not his brothers James and Joseph and Simon and Judas?
ary tsy le ty va le zanaky ny mpandrafitra tsy mariva no anaran'ny reniny ary Jakoba sy Josefa ary Simona ary Judasy va ny rahalaany. Verses 56, and do not all his sisters lived here among us, where when did this man get all this? Ary ny anabaviny moa tsy eto amintsika avokoa va ka avy zany nazahoan'le ty izany zavatra rehetra zany. Verses 57, and they took offense at him. They were rebelled and blinded and from acknowledging this authority, caused them to stumble. But Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his own country and in his own house. Ary tafitohina taminy izy fa Jesosy nanao taminay tsy misy mpaminany tsy hajaina afa-tsy amin'ny taniny sy ny mpianakaviny ihany. And verses 58, and he did not do many works of power there because of their unbelief, their lack of faith, and in the divine mission of Jesus. Ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy noho ny tsy finoan'ireo. I'm giving you this parable to finish off for today. The reason for that is I want you to understand something. Mameanao an'izay fanoharana rehetra izay dia ny anton'izay dia zao. People sometimes look at you intellectually hoe ny olona mijery anao ohatrany hoe amin'ny farany hitatsaina. and saying, this is a normal man, this is normal people. Hoe miteny hoe olona tsotra ihany io, olona mitovy amin'ny olona rehetra. And I want to share a short testimony. Dia te hizara fijoroana vavolombelona fohy aho. When I wanted to come to Madagascar, Rehefa teo tonga taty Madagasikara, there was a group of pastors. dia nisy andihana pastera. They says, who told you to go? Dia hozy izy tamin'izareo tamiko iza ny teny anao hoe mandehana any. I didn't took offense. As Jesus said here, he didn't took offense. Dia za akory tsy hoe tafitohana noho ny zavatra nitenenin'ery zareo tahaka ny tenenin Jesosy hoe tsy tafitohana akory Jesosy raha nitenenin'izay zavatra nitenenin'ny olona taminy. I took my Bible Fandraisiko ny baiboloko. and I said, who told Paul to go? Because even Peter and the disciples said to him, you cannot go to the pagans. Dia zany nanontany an zareo hoe fa ary iza raha mba nandefa amin'ny Paoly hoe ndany ianao mandeha mitory filazantsara satria na i Petera sy ny apôstôly sasany ary ny teny hoe tsy mahazo mandeha izy. They were quiet. Dia nanginy zareo. Then they asked again to me, so what type of knowledge and what type of understanding and what type of scriptures you're going to give to Madagascar? Dia hozy izy hoe fa karazana fahatakarana ohatrany ahoana na karazana tenin'Andriamanitra ahoana no entina ho zaraina any Madagasikara. Again, I asked them a question. Dia nametrahako fanontaniana indray zareo. When Paul was blinded Hozy aho hoe raha tamin'ny Paoly jamba, and he came back, he could see again, what happened to him? dia hozy izy hoe tamin'izy ohatrany hoe jamba dia avy eo nahiratra indray dia inona ny zavatra nitranga taminy. He was so excited. Tena netanetana izy. After a couple of days, he went into the synagogue and he started to teach the gospel of Jesus Christ. Dia tao anatin'ny andro vitsivitsy tao aorianan'izay dia lasa izy nandeha tany amin'ny sinagoga dia nanomboka nitoro ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. I said, through what training and through what understanding did he do it? Dia hozy izy aho hoe fampianarana fampiofanana ohatrany ahoana na fahatakarana ohatrany ahoana na nafahanana nanao an'izany. That group of pastors again was very quiet. Dia nangina indray ilay andihana pastera. But they said, Myndert, you didn't study for 7 years to go and teach these people. Dia hozy izy hoe Myndert ianao tsy nianatra fito taona ka hoe andeha hampianatra an'ilay olona any. I said, yes, I didn't. Dia hozy aho hoe tsy nanao aho. But you did. Fa ianao nanao. And you go nowhere. Fa ianao tsy mandeha naiza naiza akory arako. Why will you stop me to go? Dia fa maninona ka ianao mandrara tsy andeha? Because in Philippians 2:13, God says, He will make you willing and equip you for the work. Dia ao amin'ny Filipiana 4:17 tenin'Andriamanitra milaza hoe izy anao apanaiky anao sy ekipehanao anao ny asany. So God was speaking for me. Dia Andriamanitra niteny tamiko. And He was speaking to them. Dia niteny tamin'ery zareo ihany koa. And they started to say, okay, you must go. We are blessing you now to go. Dia avy eo amin'izay zareo dia hoe ay mila mandeha zany ianao fa izay mitahanao mba andehana. And what are you doing when people tell you, why do you talk so much about this Jesus and about this Bible? Dia rehefa ianao ny anontanian'ny olona indray ara dia hozy izy ny olona aminao hoe fa maninona ka ianao no miresaka momba an'io Jesosy io sy ny Baiboly foana. Then you should tell them, Dia izao no tokony teneninao azy. the seed was sown into my life. Hoe nafafy teo amin'ny fiainako ny vo. And when it grows, Dia rehefa nitombo tato anatiko ilay izy I'm very excited. dia metanetana.
And I don't care if the people around me takes it or not, I will continue to sow. Dia hoe tsy raharaiko a na raisin'ny olona na tsy raisin'ny olona. We can just wait for his microphone. Is it back? Even a flat battery is not going to stop us to preach the gospel. Na dia hoe pilina lany ara tsy afaka mandrarantsika tsy torin'ny filazantsara zany. Praise God, hallelujah. So church, Fiangonana. the reason I want to finish off by saying a prophet is not recognized in his own place Ny zavatra tiako maranana dia hoe fa maninona ny mpaminany a tsy akasitrahan'ny olona eo amin'ny taniny. is because when I started to bring the gospel, Satria tamin'izany nanomboka nitondra ny filazantsara there was many resistances, dia tena nisy fanoherana betsaka. many situations that want to stop me, Nisy a tsangandravatra betsaka niezaka nanakana tsy ianao an'izany. many friends and family and lots of people tried to stop me. Namana maro sy ankorana maro niezaka nanajanona. And I think at one stage, even my wife thought, is Myndert getting mad a bit? Dia na dia mivadiny ara indraindray isaky ny teny mihitsy hoe malasa adala mihitsy nga Myndert ity. Maybe he's too radical about this Jesus thing. Hoe tena diso ohatrany hoe miasa saina loatra momba ny Jesosy le rangahy. And I can remember one day I came home. Dia tadidiko tsara indray andro no tao an-trano. She said, Myndert, did you bring the gospel again or did you work today? Dia hoy izy hoe ianao ve nitondra filazantsara indray androany sa mba nandeha niasa ianao io? And I told her, while I was working, somebody needs the gospel, so I stopped working and bring the gospel. Dia hoy izy hoe tamin'izany niasa dia nisy olona nila ny filazantsara dia lasa aloha nitory ny filazantsara dia najanoko ny asako. And I knew, she said, what's going to happen with us? Because you're not working anymore. Are we going to financially be poor now? Dia fantatra tsara ny zavatra tao an-tsainy hoe tena inona ary ny zavatra hitranga zao satria ianao tsy miasa tsony a dia ahoana zany arabola mety ho antra zany tsika. Even my boy Ruben, Dia na dia ny zanako lahy Ruben, he was crying. He says, Daddy, please, we don't want to be poor. Please, start working again. dia hoy izy ny zanany lahy taminazy hoe dada tena mba miangavy zay tsy te hahantra fa ndany ianao aloha mba miverina miasa. I said to him, Ruben, please don't cry. Timmy. Dia hoy izy tamin'ny Ruben aza mitomany. Because God says in Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and his righteousness. Satria izao voasoratra ao amin'ny Mateo 9:7-7 hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. And the rest he will add. Dia ny zavatra rehetra ampiny. I want to say it again. God will add. Hoe tiako averina aminao indray hoe Andriamanitra no manampy. Why? Because he's searching for your heart. Satria maninona? Satria izy mitady ny fonao. So if you become a mustard tree, dia raha ohatra ianao zany tahaka an'le hazona voatsinampy, or you sell and gave away everything you have just to gain the kingdom of heaven, hoe nafafinao sy nalefanao daholo ny zavatra rehetra nanananao mba hahafahanao mahazo ny fanjakan'Andriamanitra. I want to say, trust God. Dia za teny aminao hoe matikian'Andriamanitra. Trust God. Matikian'Andriamanitra. He will not leave or not forsake you. He's a good father. Tsy andahoanao na hafoy anao zany mihitsy satria izy ray tsara. So put your mind on the kingdom of heaven. Dia ianao mila mametraka ny sainao amin'ny fanjakan'ny lanitra. And let this world not be a gain for you anymore. Dia aoka tsy ho tombony anao tsony zao tontolo zao. Let it be of no value to you. Aoka tsy hisy dikany aminao tsony zao tontolo zao. And build a treasure for you there. Fa ianao mila manangana sy manangona ny arena izay tokony anao any an-danitra. Hallelujah. The good things, we are taking nothing when we go home. Zavatra mahafinaritra dia tsy mitondra ninina ianao rehefa mandeha mody any. I'm very glad I'm not taking this as well. Dia faly be satria tsy hoentiko any ty kibobeako ty. Let's pray. Taontsika hivavaka. Our Heavenly Father, Rainay izay any an-danitra, today you shared your parable of the kingdom of heaven. ianao dia niresaka momba ny fanoharana ny fanjakan'ny lanitra androany. And God, I want to lay my hands on that mindset. Dia tiako apetraka eo amin'izany fomba fisainana izany ny tanako androany. I want to sow into the kingdom of heaven. Hoe tia mafy ho an'ny fanjakan'ny lanitra. And you promise a harvest. Dia ianao nampanantena vokatra 30-fold, 60-fold, 100-fold. 30
empolo eny ary avy zato eny. And today, Lord, I want to sow so deep in the good soil. Dia Andriamanitra androany te amafy lalindalina kokoa amin'le tany tsara, le tany lonaka. I want to lay down my worries, Tiako avelany daholo ny zavatra mampiasa saina rehetra. everything the world offers to me, Ny zavatra rehetra afaka omeny zao tontolo zao aho. and I want to sow into the kingdom. Dia te amafy ho an'ny fanjakana. And may it be acceptable to you, Lord. Dia aoka ho fanaritra ho ekena eo anatrehanao zany Tompo. May I be in your will, Lord. Aoka hitoetra mandrakariva amin'ny sitraponao aho. And may I be obedient to your call. Dia aoka akatoy foana amin'ny antsonao aho. I'm excited, Lord, because maybe I found something here today. Metanetana androany Tompo satria mety hoe nahita zavatra androany. Maybe I found a real treasure here today. Dia mety hoe nahita arena tena izy androany In the Word of God. tao anatin'ny tenin'Andriamanitra. And maybe it took somebody away from a different country. Mety hoe nilaina ny nanala olona tany amin'ny firenena izay tokony nisy azy. Because I know Madagascar has fantastic teachers. Satria fantatro hoe manana mpampianatra tena tsara eto Madagasikara. But sometimes it takes somebody from a different place Fa indraindray olona any ivelan'ny firenena no alain'Andriamanitra to bring that wonders. mba hitondra n'izany fahagagana zany. And that wonder today, Lord, is not a miracle. Zany fahagagana zany tsy hoe fahagagana le fahitan'ny olona andavanandro. The greatest miracle that can happen here today is that a seed is planted in my heart. Dia ny fahagagana zay tsara indrindra sy afaka mitranga androany dia hoe le voa izay voavoly ato anatiko. And I will feed it Dia ho fahanako le izy isan'andro. and give it water. Dia ho asiko rano hotondrahana. And I know the Holy Spirit will make it grow. Dia fantatro hoe ny fanahy masina mpitombo an'izany In Jesus' name. amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Mesotra betsika. Alléluia, andao aloha tsika hiteka mafy an'i Jesosy izay nitahina tao anatin'ny tena andao aoka izy hiteka mafy an'i Jesosy. Alléluia. Tonga fotsika natazana fanatitra sy amafokareny eo anatin'izany dia omany izay manao dia ampilory mafoa dia fitiavana dia fakasana Jesosy. Ao anatin'izany filazana dia raha pitso maraina tsika dia vereto indray amin'ny fito ola maraina. Araky ny filazana natao moa zany dia raha pitso amin'ny fito fotoana ao anaty fiovonana dia miaraka amin'ny fanampim-pana masina dia amelavelatra ampianatra tompon'Andriamanitra hoe inona ny zavatra andrasan'i Jesosy amintsika ao anaty fiovonana. Ao anatin'izao fotoana farany, andro farany iandrasantsika ny fiaviana izao zany asaina ianao asaina mpitiavana foana ianao isan'andro na omena meloa loha efatra na tsy omena meloa tongava foana fa misy fitombona horaisinao anatin'izany. Miaraka ny teny tompon'Andriamanitra teo hoe rehefa voaray ny teny dia mila saintsaina teny, mila miomana aloha alohan'ny atongavana eto dia mila misaintsaina teny dia mila miresaka amin'le teny dia mila tondrahana le teny dia mila sakafo le teny dia mila mahatonga anao hivavaka le teny mba ho tonga azo lehibe azo ialokalofa maro ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ny alatsinainy talata alarobia sekoly famanaolana ny alatsinainy ao amin'ny super U Analakely amin'ny fito hatramin'ny sasany. Talata latsinainy sekoly fanasitrahana, talata sekoly famanaolana ary larobia sekoly ho an'ny tokantrano super U Analakely amin'ny fito hatramin'ny sasany. Asaina hatrany isika tsirairay avy ny fotoana rehetra eto amin'ny hvkl-mission dia misokatra ho an'ny olona rehetrarehetra. Tsisy hoe ahoana ny atao mba hidirana membre fa eto zany ianao tonga tsy misy droit d'inscription tsy misy écolage fa misokatra ho an'ny rehetra ny fianarana ny baiboly. Izao aloha tsy fiteka mafy an'i Jesosy. Mietaetaponao sisa noerana ny fahatongavanao no sara-pidirana. Alleluia.
Ny amin'ny zoma zao dia miavaka amin'ny zoma zao no anao krismasy mahagaga izy. Amin'ny zoma zao no anao krismasy mahagaga isika dia araka ny filazana efa nampitaina dia manomboka amray. Manomboka amray ny fotoanantsika eto amin'ny trano tokon'olona Analakely. Halleluia. Manomboka amin'ny firy hoe amray amin'ny zoma zao manomboka amray ny fotoanantsika eto manomboka amray folakandro dia anao fankalazana ny krismasy isika patevina foana fa tsy voalaza hoe teraka 5 Desambra Jesosy na 1 Efatra fa ny zava-dehibe dia mankalazy ny natongavan'i Jesosy sika eto ambony tany. Amen. Amen. Mila miombona amin'izany fahamarinana izany sika mba tsy hifitra ao anatin'ny karazana discussion inutile hoe famaninona zava-dehibe isika kalazan'i Jesosy. Amen. Dia mitondrana mananao fety ny zanakitsika, nanomana fety ny zanakitsika, nanomana fety ny club d'enfant, club d'ado, nanomana fety ihany koa ny ambassadeur. Dia mino aky fa finaritra be fety io. Halleluia. Ny tany araka izany isatsapana mba hifapana tany amin'ny tompon'andraikitra fa misy tolontanana marobe azo atao eo am-pikarakarana izany krismasy mahagaga izay mankalaza antsika amin'ny zoma izao izany. Halleluia. Aidir eto makaty amin'ilay boxe eto tananao dia ndaontsika hivavaka hitsodrano mandrety. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazarety, misotranao zahay Jesosy. Misotra ny amin'ny fahafahana nomenao anay avy aminao ihany nangalanay nanambinana Jesosy. Nomenao anao fampitomboana ny asanao Jesosy. Aoka izany Jesosy tonga fanan'olona marobe ary indrindrindrindra voatahiry hatramin'ny fotoana izay isehoanao eny amin'ny rahoan'anitra ary fampitantan'izay hitsenanao eny amin'ny rahoan'anitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ndaontsika hiteraka mania. Alleluia. Diremo faly anao fa teny tamin'ny Andriamanitra. Atsikitsany amin'ny toerana misy sotra. Raha sotranao maniraka sotra satria tsapanay fa nyteny rehetra izay hoentinao renesy sofinay miditra okonay dia mpahamarinana anovanay zany iainanay ny fitaina vaovao avy aminao. Makasitraka izay tompony satria fantatray fa teny dia fanahy sy fiainana. Dia oka tompo izay ho mpiaim-pakatony teny fa tsy mpiaim-panadio ka mitaka ny tenanay manaka. Makasitraka anao izay ny amin'ny teny androany. Oka ho voa niry androbona azaka maniraka anay Andriamanitra ny fiteny atonga ilay ho fatsina ny sara ny raisiny voninahitra ho anao manak'izay ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataontsika ity tana vavoa mazoterana bibilitra fotsiny Jesoly fotsiny sokatrona tamin'ilay teny teo fa mahazo eny misy nihaino an'ilay satria teny mpahamarinana be ilay izy. Mafantatra aloha fa Jesosy ny olona foronina voalohany atody tao mamanao dia fonona amboarin'Andriamanitra voalohany, fonona nataon'Andriamanitra voalohany, solonina nataony voalohany, tsy tanana ny nataony voalohany, tsy tongotra ny nataony voalohany fa fo. Zany mahatonga an'Andriamanitra tsy mitady ny tananao alohan'ny fonao satria izay nataony voalohany ihany tiana hita eo fiainanao rehefa tonga eo fanatrehana ianao. Ny fonao no mifankahita tamin'Andriamanitra voalohany fa tsy ny lohanao na ny tananao na ny tongotrao. Andriamanitra tsy maky ihany izay fanomezana ivelany fanoloanao ny fonao satria izay ny fonony voalohany tonga nangatahany rehefa niodina taminy na tompo ny fo azy Andriamanitra dia tadidio fa niteny Jesosy hoe anaka atolory ny fonao. Io le zavatra ny foroniny fananany izy namorona azy nefa tonga mpangataka izy rehefa niraisinao an-tsafidy mitantana azy. Zany mahatonga antsika rehefa miaraka amin'Andriamanitra mampiasa ny fotsika aloha fa tsy mainky ampiasa ny tanantsika, ampiasa ny tongotsika. Andriamanitra tsy maniraka antsika hoe mandana miazakazaka tsy manohava ny fonao resy lahatra na mpiambonina taminy. Zay mahatonga an'Andriamanitra
namangy Zakaiosy ampiovany fony fa tsy dilo ny fananany. Rehefa tonga tao amin'ny Zakaiosy Jesosy, jamba ny mason'ny Zakaiosy, izay zavatra nitopory fahiny ny lasa nafoiny. Ny olona rehetra nijoro vavolombelona fa mpanan-karena zay rehefa niaraka tamin'Andriamanitra. Fa Zakaiosy ny teny hoe nanja rehefa nalala an' Jesosy. Nitsasaky ny fananany niala taminy. Mbola nanavy efa trenina loha izy ho an'Andriamanitra ny fony dia nafoiny zao rehetra. Andriamanitra tsy fahavalony miarena. Andriamanitra tsy fahavalonao manan-javatra tsara. Fa Andriamanitra tsy tiany raha mifikitra amin'ny zavatra anananao, ny fonao. Fa Andriamanitra tiany ianao hifikitra amin'indrery mandrakizay. Halleluja. Meo an' Jesosy ny fontsika. Tena meo an' Jesosy ny fontsika. Zava-poana amin'ny fanipontsika raha tsy azo an' Jesosy fontsika. Aloha no tsy miazakazaka mandrera-teny zany. Mandany fananana makarena anaiza anaiza raha tsy nilohava ny fonao. Aza manao fanatitra sy vola sy zavatra ohatran'ireo terena ara-baiboly ny olona mafy be satria tery ny fanjakan'Andriamanitra. Fa maninona moa zany no anahy ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra? N'Andriamanitra maniraka antsika ho amin'ny fanjakany dia vitan'Andriamanitra ny mampanoso an'io sy mikasika fon'olona natateraka ny azy ny fotoana rehetra. Fa raiso tombotsoa raha mba hainao ny fantsika am-pelantanan'Andriamanitra manana fo amin'ny fanjakany ka amizay amin'izany. Tadio fanjavatra rehetra eny antsika eto ambony tany mandany fohy fotoana. Misy lanitra zay miandry antsika eo ny fiainana tena mandrakizay. Amin'ny fotoana ikipianao vao miala entanao dia misy anankiray izay tsy mety joronao eo anoloany ary izy tokony fahefana ny fiainana. Jesosy no anarany. Zao anefa manakandroany tsy tonga izy anameako. Tonga izy hijery ianao ary tonga izy hamangy ianao amin'ny fitiavana. Ary noho ny fahasoavany dia sitrany raha androany ny fotoana hifanana androany. Tena tianao Jesosy. Za teny rehetrarehetra zany tsy mbola misy teny manamelo. Rehefa tonga ny teny ohatry ny manohatra ao anatin'ny fonao, ianao no mila hitsina fa tsy ny teny akory no amboamboarina. Dikan'izay teny voarainao dia midika manitsy ny ao anatinao hifanaraka amin'ny programan'Andriamanitra sy ny sitrapony satria isan'ny olona tsy tiana Andriamanitra very ianao fandova fiainana be lehibe miaraka amin'ny tolony mandrakizay izay raha ianao. Andontsika hitantanana. Halleluja. Saotra Jesosy sika ny ampanompo izay raha ny fiainantsika. Za tena manatombo manokana mihitsy ny amin'ny teny izay petraka Andriamanitra ny ambavany. Minao zany ianao sa tsy minao zany? Raha tena resy lahatra nareo fa tena avy amin'Andriamanitra ilay teny rehetra mpitolen'Andriamanitra eto ndiava mafy eo anazy. Halleluja. Aoka ilay teny ireny mety afaka adinonao sarinay zay ampiasain'Andriamanitra eto adobolo ny sarinay azonao adino zay. Fa zavatra anankiray tsy tena irinay tsy ho adinonao mandrakizay. Sy teny ampiasain'Andriamanitra mpanompo izay ajorony eto tsy olona zay fa Andriamanitra mametraka ny teny mibavana. Efa raisinao zay teny zay koretinao mody saintsainao iainanao andro manalina dia tsy mila mitondra mbaraka tompo ambino aho sy provoke zavatra mety ivelany ho amin'ny fanambinana fa tsotra ny tenin'Andriamanitra. Saintsainao andro manalina ny teny ataovy izay voasoratra eo iaino izay lazain'Andriamanitra mba hanedia tena dia mitombo ny fahasoavana. Aza mitady fihetsiketsehana ivelany amin'izao fotoan'izao fa manomboka mitady fikofana ianao ty fanambarany ty dia hiala eto amin'izay hitsodrano andro any arivo. Zao zavatra tiako tonga ao anatin'ny fonao ny fiankofana sy ny fivavahana dia aoka tsy ho amin'ny olombelona fa amin'Andriamanitra reny mandrakizay. Takoa PDB amin'izao fotoan'izao mitady ny fiankofanao ary nafinao ambadik'izay ny devoly. Devoly anefa valo ny fiankofanao amin'Andriamanitra. Tsy tia ny devoly ho pura ny fiankofanao amin'Andriamanitra. Avilona izy amina titana ata sy voninahitra aman'olona manomboka vilo ny fahasoavana fa ny amin'ny olona nahitanao azy dia tonga ny devoly mampiankohaka anao aman'olona dia lasa raha tokony Jesosy no mbanjininao dia lasa fanatitra excuse ny fanatitrao. Fialatsiny amin'Andriamanitra na fanatitra azy satria tsy fanatitra vokatry ny fo ho an'Andriamanitra tsotra fa fanatitra entinao anamarina tena nanaovanao izay tianao atao dia excuse le izy mody mba mafy be ianao sitrany emba manino fu aminao Andriamanitra tsy azosika
ny fiombonantsika amin'ny Jesosy mandrakizay. Ao pura ny fiakofanao aminy tsy ho amin'ny olombelona na titriny io nataontsika hoe grand apôtre avy any an-danitra no mijoro ka mitady ny fiakofanao aza omena azy ny fiakofanao fa omeo an' Jesosy reny ny fiakofanao. Alleluia, alleluia. Na iza io na izan'izy io ho avy mantsisy ary amin'ny fotoana isehoany dia ho tahaka azy eto eny an-dalam-panovanantsika izy ahatanteraka ny fiombonatsika aminy ary rehefa isery izy dia ho azo tokoa izay tena endriny ary mifantatsika hoe hay Andriamanitra ohatr'izao amin'ny fotoana anankiray isehoany ataony azo antoka ny fonao fa miombona makalaona aza sasamy aina zavatra tsy fanan'olo samian'Andriamanitra intsony atsao izay teny rehetra reny ny fonao itsoroy atao farany fa an' Jesosy ianao tsainana amin'ny toerana misy ianao avofany amin'ny lanitra mitanitsika noditsika isotran'Andriamanitra sotranao zay Andriamanitra doany mankasitraka reko amin'ny anaran'i Jesosy mamy ny teninao ary azo tokoa fa fiainana itsiraray amin'izay tonga eto dia fiainana miomona tanteraka aminao inoko fa tsisy amikamona kely azy Jesosy ka ho azonay fa ho fitsoranay mombanay manontolo anoan'eriva ho anao ray mandrakizay raisony fonay raisony fiainanay raisony mombanay manontolo ho anao reny Jesosy aoka tsy misy anarana afa dia ambanomasoandro mena voninahitra ankoatra ny anarany zanak'Andriamanitra naitokana izay efa nomeny sy ny fahefana mandrakizay ao amin'ny anarany Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta nandolean'ny lohalika rehetra sy dia raha ny lera rehetra ny ray na amin'ny tontolo tsy hita maso zany na amin'ny tontolo hita maso zany na ny any ambanin'ny tany tsy misy mahita zany hiaraka ekoaka sy dera sy ame voninahitra ny anarany mandrakizay hosana miavo indrindra ho an'ilay toetra amin'ny seza fiandianana mandrakizay ny fanapaha sy ny esy ny fahefany ahatra amin'ny taranaka faharamandimy hatramin'izao ko mandrakizay izy ny Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta mpanjaka sy tompontompo izy lehibe voninahitra ambony ny Andriamanitra rehetra ny fiandrianany ho mandrakizay misandrada Jesosy oka ny esy ny fanapahanao eo amin'ny olonao mandrakizay amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanamasinao oka ny herin'Andriamanitra hiasa ao anatinao amin'izao fotoana izao oka ny fahefan'Andriamanitra anova sy kasika ny mombanao ray manontolo amin'izay tsy priempiainanao fantatra Andriamanitra izay mitambesaka rehetra ho fiainanao ary azo pantoka androany fa nisan'ny zavatra kely indrindra ny fahaiza-manao n'Andriamanitra nampisy ny zavatra tsy hita no tonga hita maso tamin'ny alalan'ny tenenany hoe misy dia misy ka na inona tontolo rehetra ho fiainanao tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia hongotany zany amin'ny anarany Jesosy na toe-po zany na toe-panahy zany na toe-tsay zany izay fiarovana avo rehetra manakana ny fisehoany Kristy eo fiainanao hongotana amin'ny anarany Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta tononona amin'ny anarany Jesosy ny fahefan'Andriamanitra manova zavatra mikasika ny fanahinao mikasika ny ainao ary mikasika ny tenanao sy ny fiainanao ray manontolo ho tanteraka ny fiainanao zany alohan'ny hariva raisy ny fanafana amin'ny anarany Jesosy ty fiafarana ny taona ty dia tsy misy loza na faharatsiny mahazo manarakaraka anao zany mahita ny tanan'Andriamanitra sy ny fiarovany aho eo amin'ny fiainanao sy ny taranakao amin'ny anarany Jesosy tonono ny fanahany fanasitanana avy amin'ny diakapoka izay nieretany Jesosy Kristy ho arivo taona lasa teo amin'ny azy fijaliana ho tonga fanasitanana eo amin'ny nofinao zany raiso amin'ny anarany Jesosy oka ieso fivitosana rehetra oka ieso ny fanahintenana rehetra ao kositrana mitazo ny zanakao zafikenao misy aretina sy gripa manipaka amin'izao fa amin'ny anarany Jesosy arovany anao raiso ny fiarovan'Andriamanitra feo aoka izy fanafana aoka izy fanasitanana aoka izy tanjaka fahasalamana manomboka azo hay eo amin'ny fiainanao eo amin'ny anarana eny Jesosy Kristy aoka ety sy andeha aminao no zavatra rehetra aoka ianao atsapa fa ilay mahagaga mpanotsay ray mandrakizay Andriamanitra mahery Emmanuel izy miaraka aminao izy tsy afoinanao anao mandrakizay zao lazay Jesosy io zao manao mandrakarivo ambara-patonga ny
amin'ny Jehova kaherana. Pamilapilana amin'ny tavany aminareo Jehova kamina fonareo. Manandratra amin'ny tavany aminareo Jehova kamina fitana. Mandeha amin'izao ianao zao fa nitompo anao. Mandeha amin'izao ianao zao fa nitompo ameno anao. Mandeha amin'izao ianao zao fa tsy horaraka mandrakizay zany. Hitako fa titao ty dia taona anankiray hitsoron'Andriamanitra mahatoky eo amin'ny fiainanao sy mombanao ray manontolo. Rehefa manaiky ny toetra tsara ny toeran'ny olona voafidy atao hoe zanak'Andriamanitra dia tsy tokony ny ahinao momba fiainanao sy tsy trim-piainanao fa ho raisin'Andriamanitra tanina momba izany. Tsisy zanak'Andriamanitra raraka izany eto an-tany fa ho tehiriziny ianao mandram-piverina. Eno ity aza fatrapitsara ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny hita maso fotsiny. Aza hitreretiny hoe rehefa tsy confortable be mifanaraka amin'ny sainao izy dia tsy eo Andriamanitra. Tsy mahafinaritra ho an'ny taon'ny sambo fiaran'ny Noa fa ny Noa valy mianaka ihany ny tafavoaka rehefa ringana daholo ny tety ivelany. Ny objectif mijeren'Andriamanitra lavitra fa tsy ny fahafinaretany nofo ilainao mitondran'Andriamanitra anao. Vitan'Andriamanitra mitahiry lamba sy kapa tsy rovitra mandritry ny 70 taona tsy misolo fa miaina eny an-dalana rehefa eo amin'ny fanotronan'Andriamanitra sy ny fanatrehana. Ndika amin'Andriamanitra tsy kiraro vaovao ianao tena tsara ka manao kravaty pesika no fa le fiainana ao anatin'le zavatra misy idirin'Andriamanitra tsara hitehirizana ianao mandrapahatongany amin'le tanjony. Noho izany aza fatra-pamaritra eo amin'ny nofo mihitsy ny fiasan'Andriamanitra. Afaka ataon'Andriamanitra tsara indrindra eo fiainanao ohatrany hoe rehefa mila piratana be fantatra hoe tena confort be mety omeny ianao zany rehefa hita tsy miraikitra ao fonao. Fa probleman'Andriamanitra manakandroany betsaka nampitodianao amin'ny filazantsara hibajana ny tany fa tsy anjana lanitra dia manjara lasa tsy botsitra ny toepo ho an'Andriamanitra fa mifikitra amin'ny zavatra ain'Andriamanitra fotsiny. Mahita anao ny rehefa fa tsy isy an'izany tsy hoenao mandrakizay. Fantatra fa mbola faly ianao mahita tanan'Andriamanitra ianao mahita famanan'Andriamanitra ianao toanany ain'Andriamanitra ianao tsy miraraka mandrakizay zany. Ary androany alina ny eny trope fakahitsika tsy mifakahity fakahitsy. Gloria a Dio, mafeo a Dio. Alleluia. Resta estudando mais o nome da minha Jesus. Mandiamo am'izao ianao zao fa nitombanao fa ho fahasoavana Andriamanitra falbetsika nao hitetana mabe dia teny amin'ny pasteur Myndert sy ny famille tongety hoe tianay be ianareo tompoko. Ianareo tompoko. Andiany fotsika matola isa roate iteikely just something God put on my heart just now. Zavatra apetraka Andriamanitra amin'ny foko amin'izao fotoana izao. And I speak on behalf of me and my wife and Brendan. Dia teny amin'ny tenako sy amin'ny vadiko sy amin'ny Brendan. The reason there's success is because of love for each other. Dia ny antom-pisy raha ohatra hoe ny antony mampatonga ny hoe misy fahombiazana dia noho ny fitiavana. Respect for each other. Hoe fanajana ny tsirairay avy. Appreciation for each other. Hoe fahaizana mankasitraka ny tsirairay. And there's trust. Dia misy fatikina. My wife only came here on Wednesday. Ny vadiny dia tonga vao tamin'ny larobia teo vao tonga. And she cannot stop talking about the family here. Dia tsy afaka mijanona mihitsy izy miresaka momba le ankonana aty. And she says her heart is so full of peace Dia hoe ny fonay tena feno fiadanana. and so full of love. Dia feno fitiavana. She understands why I always want to come here. Dia izay vao azony tsara hoe fa maninona ka ny teo tonga aty foana. So I say thank you. Dia teny hoe misaotra betsaka tompoko. Thank you. Misaotra betsaka tompoko. Thank you. Misaotra betsaka tompoko. Glory to God. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Veluma tain tumpu. Veloma dia tahiny tompo daholo tsika tompoko. Tapang din naman.